Miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany ho antsika tsirairay avy. Hitondra analyse kely tsika par rapport amin'ny championnat du monde de foot izay nandeha tao Qatar farany teo iny. Ety am-piandohana aloha dia tiako ny manepika amintsika fa hoe ny fandresena azon'ny ekipam-pirenena Argentin, raha ho manokana zany sy ireo izay resy lahatra dia efa voaomana iny na dia hoe nisy aza ny suspense be, nisy aza ny ataontsika hoe fitaintainana be satria tsy maintsy asiana maskarady kely le izy fa tsy avy hatrany dia aseho hoe nareo nefa voaomana fampandresy ry ekipam-pirenena Argentin miaraka amin'ny Messi, mpanafitra zany ny mpamonjy ao anatin'ny tontolon'ny foot, religion foot dia tsy maintsy asiana an'izay sinema zay mba tsy ho vakim-patsilana be hoe tena resaka complot ity zavatra ity. Zay aloha no tiana ampitaina amintsika voalohany. Faharoa dia hoe mampalahelo ihany ireo olona hoe namoy arena be, namoy fananana be, nipoloka zany. Ohatra hoe be da be nanam-po tamin'ny ekipam-pirenena frantsay, na ohatra hoe reny efa raraka be da be Allemagne na Portugal sy ny sisa rehetra ireny. Ireo fanatika izany. Hitanareo ohatra n'ireny le mpino any amin'ny fiangonana mpitory église de prospérité sy mpanao fahagagana ireny, tsy mandalina baiboly akory, tsy mandalina ny zavatra miseho, tsy manadiady akory hoe cinéma daholo inge le menjeranjera ao am-piangonana, resaka hypnotisme, resaka science occulte, resaka majika fa dia tsy manana an'izay fisainana sy fieritreretana izay zany, fa dia mandoa foana hampahafolokarena, mandoa vokatra, mandoa voalom-bolana, mandoa vola mifandraika amin'ny sabata sy izay mifandraika amin'izany rehetrarehetra. Ohatra hoe ho avy zao Noël dia mandrotsaka vola indray sy ny ohatran'izany, fa tsy misy resaka mihitsy fisainana sy fieritreretana hoe inona ilay ao ambadika, inona ilay pièce montée, inona ilay complotisme. Tsy misaina, tsy mieritreritra amin'izany akory. Nefa ny soratra masina dia mampianatra antsika isan'andro isan'ora hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Zay ny any amin'iny analyse faharoa napetrako iny. Teo dia niteny hoe fandresena efa voaomana le izy, fa be da be no tsy mino an'izany, be da be no tsy micomprendre an'izany zavatra noresahantsika izany. Aza adino fa i Messi dia nisy problème na croissance izy. Dia par rapport amin'izay hoe nisy olana tamin'ny fitombony zay dia nisy ny hormone natsindrona azy, na ny tongony ara tsy nitovy ny refiny sy ny sisa rehetrarehetra. Dia nitezaina izy tamin'ny resaka football. Zany hoe tao anatin'izay dia nisy ny contrat nisoniaviny. Ny ray aman-dreny no nisigné contrat dia niditra tao amin'ny sekoly mpanatanjahantena mandrato ho elita, ho manam-pahaizana, ho hero amina football, dia isan'izany ny Barça, tahaka an'izany koa ny PSG sy ny ekipa isan-karazany tahaka ny hoe Real Madrid sy ny sisa rehetra. Dia ny signé contrat ny ray aman-dreniny dia nampidirina tao anatin'izay izy, dia tao foana izy no notezaina. Dia ny anarana noentiny dia hoe Messi. Ilay Messi dia fantatsika ihany koa fa raha ny baiboly no sokafanao dia misy heviny mafonja be mihitsy. Fa amin'izay hevitra mafonja izay nefa dia tsy matory ihany koa ny devoly, fa ny démonia dia misezira foana ny fahamarinana amin'ny baiboly ary manao usurpation izy, mangalatra. Ary ohatra hoe misy Andriamanitra ao dia manangan'Andriamanitra izy. Dieu de Mamona, Dieu de Shiva, Dieu de teboka kely be da be, 3 points, ainsi de suite, etc, etc. Dia izay no ananganany religion, izay no ananganany mpamonjy, izay no ananganany Messi. Dia ny fahatelo ambarantsika zany dia hoe tratrandry zareo ny tanjona. Tratrandry zareo ny tanjona satria malgré hoe nisy ny dieu de foot, ohatra hoe Maradona. Tadidinareo Maradona nisy fotoana izy namono baolina tamin'ny tanany dia hoy ny mpanao gazety, efa nisy fotoantsika nilaza teto hoe ny mpanao gazety dia tompon'antoka izy amin'ny filazandrara, ohatran'ireny le
mpiandraikitra milaza raha-piangonana any ampiangonana ireny. Efa nazavaintsika teto zany. De nodradradradrain'izy ireo tamin'ny média sy ny haino aman-jery ho aletika ho an-tsain'ny génération fa hoe c'était la main de Dieu, ny tanan'Andriamanitra hozy. Fa ho antsika mpandalina baiboly sy mpanao analyse famarinana selon la Bible, ny vérité tsy misy klema zany de mahafantatra fa Jesosy hafa, Andriamanitra hafa, ilay tsindrina ao ambadik'ilay izy. Ary raha tadidinareo nisy fotoana CR7 i Ronaldo nisy an'ilay centre tsy tadidiko hoe match ny Portugal sy izy iny Australie sa tsy tadidiko aitsio amizay. De nisy fotoana ilay baolina tsy voakasiky ny lohan'ny Ronaldo ilay centre fa nandalo teo amin'ny lohany, nandalo teo amin'ny volony. De ozy ilay mpanao gazety hoe cheveux de Dieu ozy izy. Zay ny antsony azy cheveux de Dieu. Tsindrina foana zany zay resaky zay hoe Dieu. De ainsi de suite hoe ny roi Pelé sy ny sisa rehetra. De tratra hoe ao ny tanjona izao isika de miresaka ny Messi indray. De efa nalazaiko teo hoe iza ny Messi ao amin'ny baiboly. De rehefa notolorana trophée mo Messi notolorana amboara, de izy ihany no nomena an'ilay tunique robe. Tunique ohatran'ny robe pastorale, ohatran'ny hoe robe pastorale, robe na mpisorona, robe na mpanjaka. Bish, BISH. Misy heviny amin'ny zareo Qatar, amin'ny zareo arabo lay izy. Misy signification le izy satria ho an'ny mpanjaka ihany no manana ny tunique io olona voatokana. Fa raha makaty amin'ny baiboly indray sika dia tsindriky foana le hoe tratrandry zareo ny tanjona. Manao analyse tsika, tratrandry zareo ny tanjona satria manambara n'ilay imazin'ilay mpisorona. Ny baiboly de andrafitra atsika izy ho mpanjaka-mpisorona sady mpanjaka isika no mpisorona. Fa eto amin'ity football, eto amin'ity religion foot ity de misy tanjona mihitsy hoe misy olona anankiray ho apetraka ho Messi omena tunique doré couleur mainty satria izay ilay tradition zareo ao Qatar zany ao zareo arabo. De nomena ny bis io ity tovolahy ity amin'ny fanandratana anazy miaraka amin'ilay trophée mondial. Ho amarana antsika azy iny resaka trophée iny tondrantsika fanazavana kely vetivety rehefa avy eo. De tratra, tena tratra ilay tanjona, io misy Messi, io misy roi du foot, io misy olona ho andrandraina, io misy olona sandratra, ary be da be mihitsy ny olona miankohoka amin'ilay tovolahy. Miara-mahity tsika tape fotsiny any amin'ny réseau any amin'ny YouTube, any amin'ny Facebook any fa misy olona miazakazaka fan, miazakazaka tonga de miankohoka eo amin'ny tongotry Messi, mandoalika eo amin'ny tongotry Messi. Tratra lay tanjona, tratra lay tanjona. Ka izay analyse zay no ampitaitsika atao anatin'ity baiboly. Tsy mideriky rien-iza siza isika, tsy manambany n'iza siza isika fa midévoiler fotsiny zavatra misy ao ambadik'ilay complotisme, ao ambadik'ilay zavatra manigansena sy pièce montena izay anairana ny saitsika. Ary izany no anton'ireny Barea tany amintsika ireny no anton'ireny omba lakely izay symbolique, symbole ny ekipa pirenena Barea, kianja Barea. Fazadino fanambarantsika teto zay rehefa nivoaka tany amin'ny fanandevozana ekiptiana ny vahoaka Israel, Exode, dia nametraka ny voatoro izy ireo. Omba lakely volamena. De mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany. Analyse hoe aho. Analyse. Anairana ny saitsika. Fa izao vanim-potoana iainantsika izao, vanim-potoana iresantsika izao de vaninandro farany ary ao anatin'ny antsoina hoe douleur de l'enfantement, fanaitaina ny vehivavy iteraka, ampiteraka n'ilay biby dia izay no mahatonga an'ireny karazana esprit be da be sy karazana religion mitranga etsy sy aroa manome an'ilay endrika Babel tao Nimrod, anohatra an'Andriamanitra tsy toa. De misy karazana Messi, misy karazana mpanjaka, misy karazana héros hybride. Messi zao hybride izy satria moitié homme, moitié super héros
satria izy lay nitsondromina hormone de à la fin izy tonga messie mihitsy izy amy resaka football religion foot ny resahana eto zany dia misy ny messie ao anatin'ilay religion foot de iny nomena tunique spéciale iny nomena trophée mondial iny izay na diso fanantenana ny maro satria malgré na de teo ara Mbappé zany izay futur Messi ihany koa satria aza diny fefo tapitra zao ny génération Ronaldo tapitra ny génération Messi Pelé efa plié iny Maradona efa any pasany izy mandray ny valinasany izy efa misy ny vénéré izy any amin'ny toerana misy azy ana de efa vohomana sahady miaraka amin'ilay venin chaman efa niresantsika teto zay nisy fotoana izy nanao célébration Mbappé ndray zay analyse hoany zarentsika eto miaraka amin'ilay poizina ao anatiny miaraka amin'ilay semence ao anatiny miaraka amin'ilay venin matanjaka ny lehilahy tena hoe hybride image ny Messi ihany koa ampisaintsainana antsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zarainy zany miaraka amin'izay de iarahantsika malala fa misy ny tontolon'ny vola mamona ny tontolon'ny architecture de Détiote ny patte any amin'ny civilisation égyptienne no midévoiler an'izany civilisation na greka ihany koa misy ny resaka Babylone ny resaka sexe ny resaka LGBT ny resaka sexisme mifangaro atao zany rehetrarehetra zany resaka LGBT ataoko fonoteny kely fotsiny hoe aty amin'ny tany arabo moa tsika de notsindrina le izy hoe tsy azo atao ny hetsika siseho fa mitao ambadiky lay izy de efa hitatsika efa midévoilentsika teto hoe nanangana stade fotsiny tany 1600 mort tany ny ouvrier tao anatin'izany dissimuler dossier classé zay le hoe dissimuler zay de toy ny hoe natao tao anaty enveloppe de nakomina le enveloppe dia natao dossier classé de mangina daholo ny européenne mangina ny ONU mangina ny droit de l'homme mangina izao tontolo zao or nefa rehefa nanandratra ny Messi izy de eo daholo président Macron ny président ny Qatar ny manamboninahitra rehetrarehetra ny président ny FIFA ny tompon'ny religion ny foot zareo mpiara-miasa rehetrarehetra teo daholo ka maraparanantsika azy dia ny 1 Corinthiens 9:24 tsy fantatrareo fa ireo rehetrarehetra ireo de miazakazaka amin'ny piste ao anaty religion any avy ny faux prophète de miazakazaka izy amin'ny fanangonana vola sy ny businessny sy famitany contrat araky ny signature zay efa nosoniaviny fandresantsika teto foana zay hoe amarina olo lany amin'ny AFP fitomanina sy ny fikitroana nify de miasa am'izay ny faux prophète sy ny faux bishop sy ny faux apôtre manao menasy sy ny sisa rehetrarehetra tsy fantatrareo va ozy Paul 1 Corinthiens 5:24 fa samy miazakazaka daholo ny olona rehetra miazakazaka avokoa fa iray ihany mahazo ny loka Messi ihany nahazo ny loka na de niazakazaka atao daholo Ronaldo niazakazaka atao daholo ry Mbappé niazakazaka atao Giroud niazakazaka atao daholo ry Modric niazakazaka atao daholo ry Neymar niazakazaka atao daholo fa efa voatokana ilay loka hoe Messi no mena azy Messi no mena an'ilay tunique Messi no asandratra azy zay efa programmation ny atomboka tany amin'izy fony mbola kely natao hybride nitsondromina hormone notezaina atao amin'ny club ana supporter anankiray atao amina club anankiray religion foot anankiray Barça izany de ainsi de suite mamarana ny carrière ny ao amin'ny PSG izy ao amintsika am'resaka izao izay tsy izy any ambadika fa Qatar izay nanolotra an'ilay tunique sy nanolotra an'ilay maha Messi azy nanositra azy ho mpanjaka ny mpanjaka ainsi de suite azonareo ny tiako ambara iray ihany mahazo loka de Messi nahazo loka ka izay ny tena tiako interpelena ny fisainanao aiza ny fiazakazanao ao ny miazakazaka amin'ny foot ao ny miazakazaka any amin'ny resaka faux prophétie ao ny miazakazaka any amin'ny resaka business ao ny miazakazaka any amin'ny mamona ao ny miazakazaka any amin'ny resaka sexe ao ny miazakazaka amin'ny resaka politika ho avy zao ny fifidianana 2023 ho avy indray ny resaka démagogie sy ny sisa rehetra iazakazaka ny daholo indray ny karazana loko rehetra volomboasary azafady ny orange ny cravaty mena sy ny sisa rehetra samy miazakazaka any amin'ny fiazakazahany any daholo zany fa isika manahoana ny fiazakazahantsika za zao de hoe tahaky ny mamely tontondry ozy Paul zay
fa tsy mamely rivotra. Aiza ny fiazakazahanao, aiza ny fiazakazahanao. Ka ny atsika ny trophée, ny atsika ny tunique, le hoe fanjakam-pisorona ny resahako teo, sady mpanjaka no mpisorona, men'Andriamanitra tunique isika, rehefa mpisorona isika de meny an'ilay akanjo mampisorona atsika ny amin'ny Efesiana 4:9, armure, de misy ny fôda, misy ny fehikibo, misy ny peratra zay anaovantsika sy ny sisa be da be. Mandalina tora kely tsika am'izay théologie important be mihitsy, satria zay akanjo zay no manome image ny fitafipana. Portion nananany Stéphane Etienne rehefa nitoraham-bato izy, nisy fotoana any amin'ny asan'ny apôstôly rehefa nitoraham-bato Etienne dia nahita ny lanitra misokatra izy de nahita n'Andriamanitra tsoto sy Jesosy Kristy teo ankavanan'Andriamanitra tsoto. Fa ny olona rehefa nandinika ny tarehany Etienne de tonga namirapiratra mazava, transfiguré. Efa tao aminy zany lay portion ana fitafipana. Ny tia nambara am'izany de hoe izay fitafina izay no asalotra atsika. Ary zany de misy théoriana transfiguration, théoriana métamorphose, transformation, nouvelle naissance, ovaina isika, ateraky ny nofo de nofo, ateraky ny fanahy de fanahy. Ka aiza ho aiza ny fiazakazahanao am'izay message nampitaiky farany izay, zava-dehibe important be zay. Samy miazakazaka daholo fa ny trophée atsika dia fiainana mandrakizay. Ny trophée atsika dia Nouveau Jérusalem, ny lokatsika dia ilay tsy mety lo, ilay tsy mety levona mandrakizay dia ilay nambaran Jesosy Kristy hoe andeha aho anamboatra fitoerana ho anareo, izay toerako no toeranareo ihany koa. Ka raha ratsy ny fiazakazahantsika, raha ivelan'ny pista isika, raha tsy ao tsara isika amin'ny fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toetra amin'izay voambara araky ny Baiboly, manala miala ao anatin'ny corruption, miala tsy ho andihany miaraka amin'ireny faux prophètes sy ny église de prospérité sy ny ambodimy tafody zanak'olo reny, tsy membre miaraka amin'ireny tsika fa tena hoe Jesosy ihany tsy mibanjina fa Jesosy Kristy, dia tsy afaka hianjaika an'ilay tunika, tsy afaka ahazo an'ilay peratra, tsy afaka atratra ny tanjona hoe fanjakam-pisorona, sady mpanjaka no mpisorona, misorona ihany koa tsika tahaka ny soronan'i Jesosy Kristy. Le fisoronana de manombo ny fahotantsika eo amin'ny hazo fijaliana, de miara mitsangana amin'ny voninahiny, zay ilay résurrection, fiainana mandrakizay. Misorona, fanjakam-pisorona, manana fanjakana mandresy an'izay fahafatesana izay isika. Ara-panakely zay zavatra no zaraiko izay. Mino fa voarahinao ny afatra efa vohomana iny mondial iny hoe iza no mpandresy. Somary nampanaelo kely ihany ireo diso fanantenana rehetra, nanarany volany sy ny arenany rehetra. Misy foana mantsy zay tranga zay tamin'ny Barea moa de nisy namoy fo mihitsy teo ampijerevana baolina, olo be tao Madagasikara tao, fantatrareo le izy hoe iza. Ohatrany de à l'époque hoe à 86 ihany koa Brésil as France resy Brésil tamin'ny tir au but, de be da be ny namoy fo tamin'izany vanim-potoana izany, satria efa tena miankoko amin'ilay religion foty. Ka izany rehetrarehetra izany sady manao analyse tsika, no manao rappel amintsika kely, no manao tsindrom-paingitra amintsika hoe asany développé ny foty amin'izao, tsy ohatra ny tamin'ny foty tamin'ny vanim-potoana tamin'izany voany foronany hoe tanareo le foty any amin'ny village, foty any amin'ny fokotany. Zay zao tamin'ny mbola kely, tamin'ny mbola bitika lalao foty zany de tena mihitsy hoe mifampiatso ny zanaky ny manana sy ny mahatra sy ny sira, de miara milalao zany hoe équipe, communion, resaka fraternel, tena hoe resaka hoe travail collectif, tena hoe mafinaritra na ny resy tsy obiana, ny maresy tsy akoraina, zavatra ohatran'izany tena hoe tao mihitsy hoe soudé, fiarahamonina. Zany tsy miteny hoe ratsy ny foty fa izay image zay zany eo anivon'ny fiainana andavanandro, zay hoe fiarahamonina izay, firindrany fiarahamonina zay, tena tsara le izy. Fa amin'izao fotoana izao, zao zavatra iresantsika izao de efa religion, efa culte, efa corrompu tanteraka, famarinana ny olona, ampiakofanao ny olona, de avarina ho any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohany ify, ary tratrany zareo ny tanjona efa
be da be ny indiso ny zaraintsika teto hoe misy miankohoka, ao ny dieu de foot, ao ny mpanjaka ny foot, ao ny messia, ao ny roi, ao ny main de dieu, ao ny cheveux de dieu, ao ny tanana sy ny tongotra sy ny sisa rehetra, usurpation ny baiboly daholo zany, ratsambanana ratsambatany Kristy, tanana tongotra vava orona, efa nazavaintsika teto daholo zany, efa nazavaintsika teto. Farany tena farany, ay moa nisy puce tao anatin'iny baolina ny takatakahandry zareo iny, de le hoe baolina misy puce, hoe resaka fijerena vara zany mba hahafahana manana résultat précis rehefa mijery vara sy ny sisa rehetra, nefa ny arahantsika nahita ny arbitrage tamin'ny match sasany, ary manamafy foana n'ilay zavatra ny resahantsika teo, zay puce izay hoe efa voaomana hoe iza no andresa. Sady miteny aminao fa hoe zavatra misy puce zany, ny zavatra resahana aminao fotsiny de hoe pour le VAR mba hahafahana manana fahitana précis kokoa hijerena ny arbitrage zany, fa ny any ambadiky zay resaka puce zay analyse lalina be ihany koa. Mirarosoanao tianao Jesosy Kristy, mitandrema mandrakariva fa ny fahavalontsika de mierina tahaka ny liona mitady zay arabany isan'andro isan'ora. Veloma tompoko.